Toerana tsy lavitra ny renivohitra kanefa dia mitoka-monina indrindra rehefa amin'ny fiakaran'ny rano ny fokontany Ambohipeno ao anatin'ny kaominina ambanivohitr'Ambohimanambola. Tsy maintsy mihita ny renirano kopa mantsy vao afaka tonga ao Ambohipeno. Ny olana aloha dia tamin'ilay lakana kely dia ny olona ny tena matahotra satria ny rano be ny lakana kely barabety nefa tsy maintsy mandeha mihita dia kinandro moa mbo nitaraina tamin'ny fitondrana dia io nahazo any lakana anankiray io. Manodidina izay dia any amin'ny taxi bosy ery Ambohimanambola mandray manaraka lalamby iny anefa rehefa misy ny hoe marary na ohatran'izany dia fijaliana eto izay mba hoe vitany 10 minitra tompoko dia tafita. Entina nampiana ny mponina misy 700 ao anatin'ny fokontany Ambohipeno nanolotra lakana vaovao ny avy ao amin'ny faritra Analamanga. Tonga teo anivon'ny faritra ny fokontany Ambohipeno ato anatin'ny kaominina Ambohimanambola. Nangataka izy ireo fanampiana zany amin'ny hoe lakana ifamezivezeny ny mponina mihita an'ity rano ity. Dia avy moa dia nijerevana le hoe ahoana ny afahana manampy an'zareo amin'izay hoe fivezivezen'ny mponina eto amin'ny fokontany Ambohipeno izay fa na izanatsany raha nidina etỳ toerana ny faritra nijery hoe inona tena mety ho vahaolana maharitra iarana amin'izany satria araka ny eno zany dia hoe rehefa tena miakatra ny rano mahery ny rano dia tsy azo ataony mampiasa an'ilay lakana. Dia nidina etỳ toerana zany ny faritra amin'izao fotoana izao hoe hijery hoe inona tena vahaolana maharitra so dia misy vahaolana afaka atao hanoloana an'ilay hoe lakana. Fa na izany azy efa natolotry ny faritra ny fokontany Ambohipeno foana ihany zany le lakana aloha ahafahany zareo hoe mifamezivezy eo ihany aloha zany mandrapahatateraka ilay hoe vahaolana maharitra. Ravoravo zay fokon'olona etỳ fokontany Ambohipeno satria nahazo an'izao fitaterana mahafinaritra nameny faritra Analamanga zao. Ela be zay tsisy mpijery zao zahay ohatrany hoe zanak'akoho nitorana fotsimbary ka manantena bebe ny kokoa zao zahay. Inona moa ny fanantenanay dia hoe ny lakana mety ho simba mety hoe 1 taona ozy izy araky ny directeur teo fa manantena zay fa ho tetezana ngeza be no eto dia mety sokatra ny ato andrasoratra dia mety azaka fokontany ao aoriana ao. Arak'izany dia mangetaeta ny sokafany lalana ary nisy ny tetezana fanamana tsara ny fivezivezena ny mponina eto Ambohipeno kaominina Ambohimanambola.